tonga soandray eto amin'ny Madimaso ilay fandarana manome fitenenana antsika rehetrarehetra isaparitra isan-kerinandro mikasika ny fiainana andavanandro. Hotsahivina hatrany aloha ny fomba fandehan'ny fandaharana. Isan-kerinandro dia misy fantaniana mipetraka eo amin'ny page Facebook-ny Madimaso ary afaka mamaly daholo tsika rehetrarehetra amin'ny alalan'ny commentaire na sary na vidéo. Dia zava-dehibe fandraisanao anjara ary anisan'ny antom-pisian'ity fandaharana ity noho izany dia entanina tsika rehetrarehetra manerana Madagasikara mba handray anjara daholo hamoaka hevitra. Ny sary, ny vidéo ary ny commentaire alefanareo aty aminay no alefantsika eto amin'ny fandaharana ny alatsinainy, ny alarobia, ny zoma ary ny sabotsy. Fanabeazana fototra no trangam-piarahamonina no resahantsika tamin'ity herinandro ity ary maro dia maro tsika nandray anjara na tratra 5,000 no nanao j'aime atao amin'ny page Facebook-ny Madimaso. Nefa dia 720 fotsiny no tena hoe nandray anjara. 80 nandefa vidéo taty aminay, 780 kosa no nanao commentaire ary anankiray fotsiny no nandefa sary. Ny avy aty Fianaratsoa sy Majunga no tena navitrika nandray anjara indrindra indray tamin'ity indray mitoraka ity. Noho izany dia manentana antsika rehetrarehetra mandraisa fitenenana famisokatra ho antsika malagasy rehetrarehetra ny fandaharana Madimaso. Amin'ny sekoly tsy miankina. Sekoly-panjakana. Amin'ny sekoly tsy miankina. Any amin'ny sekoly tsy miankina. Tsy miankina. Amin'ny sekoly tsy miankina. Any amin'ny école privée sy tompoko mianatra. Tsy miankina. Miankina. Misy mianatra amin'ny privé ny zanako. Miankina. Mianatra amin'ny sekolim-panjakana. Sekoly privé izy amin'izao. Mandà mihoatra sa latsaky ny ray hetsy ariary ianao amin'ny fampidirana ny zanakao amin'ny fanabeazana fototra? Mandany mihoatra mihitsy mihoatra ny ray hetsy. Mandany ray hetsy mihoatra zany ao amin'ny kojakoja entin'ny mianatra sy ny sara-pidirana mianatra ary ny sara-pianarana volana voalohan'ny ianarana iny. Latsaky ny ray hetsy ariary. Mihoatra mihitsy mihoatra ny 500,000 latsaka. Mihoatra ny 500,000 ara satria na cartable ara dia efa lafo be amin'izao fotoana e. Afaka 100,000 ariary. Mihoatra lavitra amin'izany. Raha ny tena marina tena tsy ampy izay misy kokoa noho izay ary mbola tedavana. Ray hetsy mahery kely eo. Latsaka ny ray hetsy aloha. Mandany aritra amin'ny ray hetsy rehefa fampidirana azy amin'ny rentrée scolaire iny. Eo amin'ny latsaka kely eo. Mihoatra ny ray hetsy. Adiny firy no lanin'ny zanakao rehefa mandeha any am-pianarana? Adiny ray latsaka nefa ny laniny zany matetika miala esika tingena. Adiny valo eo. Miala ao an-trano amin'ny fito sasany dia tonga ny ampianarany amin'ny valo. Raha tsy be lalao izy fatsasakadiny. Eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra. Eo amin'ny 10 minitra 10 minitra eo izy dia efa tonga. Dimy 10 minitra eo. Adiny telo na adiny telo sasany eo. Eo amin'ny atsasakadiny eo 30 minitra zany. Sasakadiny eo angamba. Eo amin'ny sasakadiny eo. Eo amin'ny atsasakadiny eo. 5 minutes. Adiny ray mahery kely eo. 15 minitra eo izy anankiroa satria akaiky ny trano. Misakafo atoandro any an-trano ve ny zanakao? Raha tsy dia ohatrinona no lany amin'ny sakafo any ivelany? Misakafo ao an-trano izy, amin'ny ray latsaka nefa izy tonga misakafo. Fanaova cantine any am-pianarana izy. Sarany amin'ny fanaovany cantine arivo ariary. Sakafo atoandro any am-pianarana izy manao cantine tena marina. 7,000 isan-kerinandro ny sakafo amin'ny atoandro. Any am-pianarana. Any am-pianarana. Taloha sakafo tany am-pianarana fa taty aoriana mampisakafo amin'ny am-pianarana. Tsy misakafo any ivelany izy fa mody any an-trano. Sakafo atao an-trano. Mody aty an-trano zareo misakafo. Aty an-trano. Misakafo any an-tsekoly izy ka. Mandany hatramina 2,000 eo izy sakafo miaraka amin'ny dia mody. Mody afaka mody izy ka. Izay mihitsy ilay safidianina ilay akaiky. Eo amin'ny page Facebook Madimaso ny lohahevitra amin'ny herinandro manaraka dia eo ihany koa ny atsipiriany dia eo ihany ny alefa ny valiteninao.